Vaovao mahakasika ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka efa manomboka ny ezaka amin'ny fikarakarana ny fotodrafitrasa mahakasika ny fitaterana anabakabaka eto an-toerana. Isy ny fitsirena ny momba izay ho tanterahan'ny voamiera ny fitaterana anabakabaka avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Fanadadiana. Na dia misedra olana goavana aza ny fitaterana anabakabaka malagasy amin'izao fotoana izao, raha tsy ilaza afa-tsy ny olana mahazo ny fitaterana Airmad ohatra, dia efa misy kosa ny ezaka goavana ny amin'ny fanatsarana ny fitaterana anabakabaka araka ny nambaran'ny ministry ny fitaterana. Raha 770 ny tsy fahatomombanana amin'ny resaka fitaterana anabakabaka no misy teto Madagasikara nandritra ny taona 2014 dia ny hena hatramin'ny 470 izany amin'izao fotoana izao. Efa hita taratra ny ezaka raha nitatitry ny komisiona anabakabaka ny vondrona Europeanina ary ho avy eto toerana izy ireo hanamarina izany. Procédure tsy maintsy arahana izy. Procédure tsy maintsy arahana dia tsy maintsy mampiseho ianao zany hoe izao ireo le fanarenana natao ka na tonga an'le firenena tafiditra ao anatin'le annexe B na annexe A. Dia rehefa mampiseho an'izay ianao dia mandefa mission d'évaluation ry zareo mijery an'le izy aty toerana. Dia rehefa hitan'le mission mamoaka conclusion le mission d'évaluation iny dia zay le conclusion zay nietina miverina eo amin'le commission aérienne de l'Union européenne. Firenena 720 no mpikambana ao anatin'izany commission aérienne ny Union européenne zany. Ohatra ny karazana soutenance de thèse mihitsy izy. Dia miaro ny dossier anao izy mijery mihitsy tena marina ve fa nisy tokoa zay amin'izay. Zay zany lafizavana anankiray. Niezaka ataontsika zao amin'izao fotoana niezaka tena satria efa nisy le audit nataon'ny ACI mikasika le audit CVM zany. Iny nampiseho hoe efa niala avy any amin'ny 770 ny tsy fahatomombanana tao anatin'ny herintaona nanaovana an'izay. Ezaka izay dia efa tafidina aty amin'ny 420 isan-jato amin'izao fotoana. Anisan'ny mbola ezaka ho tanterahana mandritra ity taona vaovao ity ihany koa ny mahakasika ny fanatsarana ireo seranam-piaramanidina rehetra. Efa misy moa ny vola natokana ho amin'izany araka ny fanazavan'ny ministry ny fitaterana hatrany saingy mbola miandry ny fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny fikarakarana momba ny radara izay fitaovana iray ahafahana mifehy ny faritra anabakabaka Madagasikara.